Tontolo ny finoana kosa no ndeha anakatonantsika ny vaovaontsika amin'izao takariva izao. Ny tombo isa indray ny mpandray fanasan'ny tompo ao amin'ny FJKM Mambody Fahitra Martura ny alahady teo. Dia ho jerentsika ary ny sary mirakitra izany fandraisana ireo mpandray fanasan'ny tompo vaovao ao anivon'ny FJKM Mambody Fahitra Martura izany. Isan'ny vendondra rano fiangonana ny fanolorana ny sakremantan'ny famonjena araky ny baikon'i Jesoa Kristy mba azahoan'ny olona mandova ny fanjakan'ny lanitra. Mpandray ny fanasan'ny tompo vaovao miisa 13 mianadahy no nanampisa ireo efa mpandray ny fanasan'ny tompo. Efa nampianarina momba ny Baiboly sy ny vavaka ary ny fotom-pinoana izy ireo izay voanotokanana. Nisy ihany koa ny dinika manokana izay nataon'ny Ray aman-dreny mpitandrina. Nitarika ny fanompo-pivavahana moa pastera Rakotondranay Volalaina izay vadiny mpitandrina ihany, ary nitony ny tenin'Andriamanitra kosa pastera Lazasoa izay mitondra ny fiangonana FJKM Mambody Fahitra Martura. Ny tenin'Andriamanitra notoriany dia nalaina tao amin'ny filazantsara araky ny marika toko 212 ny andininy 720 sy 20 manao hoe: ary Jesoa tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, fa izy ireo kosa dia lasaka nitoroteny eny tontolo eny. Ny alohan'ny fanokanana mpandray ny fanasan'ny tompo dia nisy ny fanolorana ny sakremantan'ny batisa. Raha ny fantatra dia anatanteraka voka dehibe ny fiangonana FJKM Mambody Fahitra Martura amin'ny alahady 30 Mey izao. N'Andriamanitra ny fahatanterahany fotoanandroany izay nanokanana ireo mpandray fanasan'ny tompo vaovao ary ahafahana nankalaza ny fahatsiarovana ny akaran'i Jesoa Kristy tany an-danitra, izay fotoan-dehibe tokoa an'ny kristianina satria ny fanantenana lehibe ho an'ny vahoaka kristianina dia ny fandovana izany fiainana mandrakizay izany na ny fandovana ny fanjakan'ny lanitra. Fa ankoatr'izany dia manana fotoan-dehibe ny FJKM Mambody Fahitra Martura dia ny voka dehibe ny fiangonana izay ho tanterahana amin'ny alahady 1 ny volana Mey ho avy izao. Voka dehibe izay efa fanao isan-taona izy io iantsona antsika taranaky ny FJKM Mambody Fahitra Martura tsy akanavaka mba hamonjy izany voka dehibe izany. Nampandrosoana ao amin'ny 9 ora maraina moa ny fampivavahana. Raha sanatria ka mety tsy ho afaka tsika amin'io alahady 1 ny volana Mey io dia amin'ny alahady 7 Jona no famaranana izany voka dehibe ny fiangonana FJKM Mambody Fahitra Martura izany. Misy moa ny fanangonana izay anjara vokatra avy amintsika eo tokotanim-piangonana mialohan'ny fampivavahana, ary isy ihany koa ny lavatom-bokatra toy ny mahazatra koa dia manentana antsika taranaky ny FJKM Mambody Fahitra Martura rehetra ho tonga ity ny alahady 1 ny volana Mey izao hanatanterantsika ny voka dehibe ny fiangonana. Ny alahady 1 Mey izany no anatanterahana ny voka dehibe ho an'ny fiangonana FJKM Mambody Fahitra Martura, ary nampandrosoana ao amin'ny 9 ora maraina ny fanompo-pivavahana. Ho an'izay tsy ho afaka hanatrika izany dia ny alahady 7 Jona no famarana mbokatra. Ny valopy toy ny mahazatra dia raisina mialoha eo an-tokotanin'ny fiangonana.